sy ny lakozia atao palais des sports Mahamasina ny 1er 2 3 4 roa zany hoe arak'izay mahatsela be sakafo sy ny lakozia zay dia zay rehetra manao sakafo sy fitaovan-dakozia ary fitaovana mifandaiky amin'ny salle à manger no mampiranty ny entany zareo ato mandritra izay efatrano izay. Dia araka ireny hitanareo ireny angambany be dia be ny participant eo amin'ny 260 zany no arantinay amin'reto efatrano reto. Dia anisan'ny participant ireny poissonnerie Manda, ty hitanareo ato aoriana ity Gamme Mélodie, Tafony Royal Spirits, Arche de Noé, La Landaise, Pointe du Foie Gras, BDB, maro isan-karazany. Misy na ny fitaovana ny sakafo sy ny fitaovana vita avy eto toerana dia misy koa ny importé. Dia ny ankoatran'izay misy koa ny ara-malagasy zany hoe ireo manao fitaovana mifandraika amin'ny lakozia sy salle à manger ohatrany hoe ny service de table dia ny nappe de table. Dia ankoatr'izay inona zavatra andrasanareo sy zava-baovao omenareo ny mpitsidika? Ny zava-baovao omenay amin'ity zany dia ny concours de cuisinier amateur zany hoe amin'ireo visiteur zany no manao inscription dia zareo no mifaninana amin'ny karazana nahandro cuisine malgache, européenne sy chinoise. Dia misy jury, misy membre anankitelo mandrafitra ny jury mitsara ny andreo olona mifaninan'ireo anisan'izany chef Mariette Andrianjaka tsy izy tsy mahalala an'izany izany angambany. Dia ankoatran'izay koa chef Vonjy professeur principal ny ITH, dia ny fahatelo fanampiny Madame Landy membre ny ASHORT, association des hôteliers de Tana. Pinavinainao firy ny isan-pitsika? Eo amin'ny 30 000 visiteurs eo no andrasanay mandritra ny efatrano eo. Panjava Soamanarivo, responsable commercial.